Alarobia fa 20 Jona 2024 magnano mbalatsara tompoko lahy Korialy tompoko vavy magnasanao zay magnaraka ny fampalamavoantsika hatramin'ny farany amin'ny ity androany ity. Otombotsika eo amin'ny fankalazagna ny revolany ankizy ny fampalamavao amin'ny ity androany ity. Nosokafaka tamin'ny fomba ofisialy androany fa 20 Jona ny varavarana misokatra izay nokarakarainy Association des femmes de la justice Antsiranana izay tafiriky tanteraka ao agnatin'ny fankalazagna ny revolany ankizy. Ity barabarana misokatra ho an'ny revolana ankalazagna saigna mariana ny avesadanja ny zony ankizy oman'ny fikambanan'ny vehivavy ny fitsarana na Association des femmes de la justice eto Antsiranana ary raha regny feno fahombiazana izany barabarana misokatra izany. Tsy ny raha ny fitsaragna ihany no karakaraigny ao amin'ny fitsaragna ambony fa manabe ireo zaza ihany koa izy ireo. Noho izany dia mahatsapa ho tompon'andraikitra ireo vehivavy mpitsara manologna ny herisetra izay mianjady amin'ny zaza ankehitriny. Mety ho antony maro samihafa no mahatonga izany. Hoy nambaran'ny Ramatoa Hortensia Manantsoa taleny fikambanan'ny vehivavy mpitsara ao amin'ny fitsaragna ambony. Agnisan'ny nanindry mafy izay ihany koa ny ben'ny tanànan'ny Antsiranana Jovojara Jean-Luc sy ny préfecture-ny Antsiranana Mananjara Lucien. Tandindomindoza ny zaza ankehitriny ho izy miseho amin'ny fomba maro samihafa ny herisetra ka izany indrindra no antony nahatonga ireo fikambanan'ny vehivavy mpitsara eto Antsiranana nampahafantatra ny zo sy ny andraikitry ny ankizy amin'ny alalan'ny varavarana misokatra mandritra ny 2 andro izay iaragna amin'ny tambazotra rehetra miaro ny zony zaza eto Antsiranana ka ao amin'ny cour d'appel Antsiranana no agnatanteragna ity varavarana misokatra ity. Ny fiarahamony dia nieritreritra fa izany fikambanan'ny vehivavy ny fitsarana zany dia mety mikarakara resaka sosialy momba zareo fao na mikarakara ny asanjareo momba ny hoe antontan-taratasy momba ny ankizy ihany kanefa tsy zay fa mivakiloha koa amboniny zay asa ara-panjakana zay fa lafiny sosialy koa fa mikarakara ny zony ankizy mampagnaja ny zony ankizy eo agnivony fiarahamoniny satria tsy karitry masy ankehitriny fa tandindomindoza ny hoaviny zanakatsika satria misy mitady agnano raha tsy manjary amin'ny zareo raha tsy teny fogna atsika afa-tsy ny fampidorohana zava-mahadomely na mety fampiasana fomba diso tafahoatra ireny tsy haiky regny. Atreto dia tsy mbola fantatra mazava ny tena isan'ireo ankizy na ny vehivavy izay iara-ny herisetra fa raha ny atontanisa izay voaray dia eo amin'ny 1019 ireo voafonja ao amin'ny fonjabeny Antsiranana omaly 17 Jona 2024. Ny 7 amin'izy ireo dia vehivavy, ny 13 kosa dia zaza tsy ampy taogno ary ny zazalahy avokoa ny 13 fa ny iray kosa dia vehivavy. Ny ankoatr'ireo dia lehilahy avokoa. Marigna fa ny alabotry ny fagnolagna ny fandravagna izay ao agnatin'ny fikambanan'ny tambazotra ny zaza maditry no agnisan'ny fiampangagna ireo olona izay voafonja ireo. Exacta zany tegna sarotra be milaza izy fa tegna mitombo isan'andro ny volume d'affaires ny zaza en danger. Io na vokatra ny raha ataony izy io na vokatra ny ataony hafa aminazy samby mitondra herisetra amin'ny zaza jiaby ary tegna mitombo zao ny zaza manana amin'izay olona zay. Ankoatran'le zaza maditry zay efa malaza amintsika degoty fa maro tegna maro ny zaza misedra ara-sosialy eo amin'ny ray aman-dreny ariagna tsy kokoiny tsy spitarime agnatiny aby regny nefa ny olona antsika degoty le trano fandraisana regny zaza regny tegna limité be. Zany indrindra no antagnany antsika jiaby vahoaka tsiraikaraiky na zovy izy ka fa mahita herisetra atao amin'ny zaza dia angaviana izy mbo hagnatony. Zany zao le zavantsika tary amin'ny brigade criminelle zareo tonga dia afaka mandray an-tagna direct le zaza sy le olo tomboka
tamin'le fagnanaovana herisetra tiro ao amin'ny brigade criminelle féminine fogna fa misy koa ny population mitsangana amin'izy regny. Miantso ny rehetra mba samy andriandraikitra raha mahita ny trangana herisetra atao amin'ny ankizy eny amin'ny manodidina ihany koa ireo tompon'andraikitra rehetra. Eo amin'ny trangam-piarahamonigny no maragnatsika ny fampalambavam amin'ny aty androany ity tragno iray no may tao amin'ny fokotany Tanambokatra omaly fahaefatra ambin'ny folo jona tokony tamin'ny 4 ora sy sasany tolakandro teo. Andeha aroarahantsika ny antsipirinany izay vaovao izay. Tragno tôly iray no may tao amin'ny fokotany Tanambokatra omaly fahaefatra ambin'ny folo ny volana May 2024 tokony tamin'ny 4 ora sasany tolakandro teo. Atreto dia tsy fantatra mazava ny antony na may ity tragno ity fa raha ny fagnazavagna izay azo tamin'ireo olona manodidina dia fandoroagna ny niaigna natao no nataon'ireo olona tsy matahatody ka na may ity tragno ity. Ny sasany kosa milaza fa ny fagnariagna fako sy ny fandoroagna fako izay mipetraka amin'ny tragno no agnisany na may ity tragno ity. Baka moto eto mipitika ato olo tragno tsisy olo mipetraka ino na viany tragno may anareo magnary fako eto aviany imoto ty mipitika etiny tragno angavigny manomboky lana anareo tsy eto fagnariagna fako ary amin'ny kanaly ambany agny fa tsy amin'ny sisiny tragno ty zegny anareo volaniko zay zay olo magnary fako eto fagnarianareo fako eto bako oroanareo eo iahitra io. Aveo motro ny hiditra io tsy hainy tany tarany eto fa boka ambany io izy miditra io. Hitanao izy io. Hita tany aviany motro aminazy. Na iny tsy tinay eto altika motro boka atao izy ny zelazela tokotronay eto. Marina fa tsy nisy entagna may satria efa ela no tsy nisy mipetraka ity tragno may tao amin'ny fokotany Tanambokatra omaly ity. Sady tonga ara-potoagna ihany koa ny mpamonjy voina ka tsy nisy entagna nafoy na ny tragno izay magnodidina azy. Eto dia manao antsoavo amin'ireo olona mipetraka magnodidina ity tragno ity mba tsy hanary fako sy handoro fako akaiky ny tragno intsony. Tapitra ny fampalamavoantsika tamin'ity niany ity mankasitraka anao tompolasy tompoko vavy nagnaraka hatramin'ny farany ny namanay Arsolo izay nikirakira ny lafiny teknika nampitany feo tagny aminao na magnarana kosa no nanolotra zegny tamin'ity niany ity magnano veloma ho amin'ny manaraka indray veloma.